Eny ary dia faly miarabantsika mpanjifa rehetra ny Loginaasa tonga eto amin'ity vidéo ity eto dia faly mankasitraka anareo zady amin'ny fanjifana ny Loginaasa nametraka ny fatokisana aty aminay ety ambolo ihany koa dia fa apetraka ho sady dia melo satria ny tenanay dia olombelona ihany manao anazy ity fa ny fanatsarana dia tsy maintsy misy foana raha misy ny réclamation avy any aminareo dia mandray izany foana izahay ato amin'ny ekipan'ny Loginaasa dia tsara marihana fa ity vidéo zay omeko anareo ty dia tsy vidéo publicité intsony tsy publicité intsony ihany ty fa efa vidéo natao hampianaranareo ny manipulation an'ilay logiciel araka nefa hitanareo eo amin'ny écran io dia fa io amin'ny écran io zany ilay étape zay tsy maintsy ho arahantsika dia arahanareo milamina tsara io étape io fa fanamariana kely ho anareo an'izay nangataka hoe ty liste produit anay ty daholo ny prix ty daholo ny prix de vente dia tsy mila manao an'ilay étape 4 antsononareo zany io étape 4 io fotsiny zany no dingananareo fa tsara arahana hatramin'ny voalohany foana fomba famindranana azy ny au mot de passe sy ny resaka interface tsara ianarana foana fa rehefa inclus ao anatiny iny izy tia ny produit anareo dia tsy manao an'ilay étape 4 nareo fa raha ohatra nareo ka hoe mena logiciel fotsiny tsy maintsy apidra le produit dia tonga dia étape 1 jusqu'à 7 zany no ataonareo zay zany le izy dia faly makasitraka sady ny tenanay nanjifa ny Loginaasa andao ary ho jerentsika hoe inona sy inona daholo ireo étape tsy maintsy arahana amin'ity Loginaasa ty mana raha finaritra ary tompoko. Andao ary ho jerevantsika voalohany eto amin'le hoe étape voalohany ina moa zany étape voalohany fa eo amin'le hoe famindrana anazy hatrao anaty WhatsApp makao amin'le ordinateur zay ho ampiasanao na ihany koa hoe mety hoe amina Gmail makao amin'ilay ordinateur anao satria zay moa zany étape voalohany indrindra ina moa no tianao raha tsy afindranao aloha le izy andao tongontsika voalohany indrindra eo amin'ny WhatsApp raha ohatra ka tonga ao anatin'ny WhatsApp nao izy dia andray ohatra anankiray za zao manana an'ity ty ohatra ty zany zao le izy rehefa tonga aminao dia ataoko hoe logiciel de vente izy moa tsy 1.2 fa 1.7 dia cliqueko ty télécharger ty miklikelana hoe télécharger iny anao dia miandry kely fa misy téléchargement mandeha arakaraka ny vitesse de connexion anao no mahela sy mahainga anazy dia rehefa vita iny dia rehefa vita zay dia kitihanao fotsiny ty hoe enregistrer sous ty dia manatranga fenêtre anankiray izy hoe aiza no asianao azy eto le izy dia safidinao zany le toerana asiana anazy andao raha isika ohatra hoe ataoko atao amin'ity logiciel na trondro ty dia aveo tsandrinao ny enregistrer dia tonga dia tafiditra anatin'iny emplacement zay misy azy iny izy dia afaka jerenao amin'izay le emplacement misy azy ohatranasa zao ty le izy dia ty zao le izy le téléchargeko teo dia efa io zany zao le izy zay aloha zany ny étape voalohany ataonao raha ohatra ka ao anatin'ny WhatsApp le izy raha ohatra ndraika ao anaty telefônina dia mitovy amin'iny ihany misy hoe télécharge mety tsy sorana télécharge fa ohatra misy karazana flèche midina kely zay dia iny no kitihanao dia rehefa aveo iny tafiditra ao anatin'ny telefônina anao dia matetika iny anatin'ny download misy azy rehefa télécharge izy dia tonga dia atsatoka anao amin'ny asianao câble transfert makao amin'le telefônina dia jerevanao ilay download hoe aiza misy an'le fichier download dia ao anaty download misy azy dia afindra makato anaty ordi fotsiny le izy ohatran'izay zany izy raha ohatra mitovy aleto zany mifanao anazy fa rehefa fotsiny câblenao ilay telefônina raha ohatra indray izy ka Gmail dia ahoana indray zany no hitondrantsika anazy raha ohatra indray izy ka Gmail moa zany ny amin'ny akamaroan'ny olona moa zany raha hoe Gmail izy dia fa saika mahay an'izay daholo izay fomba fanaovana an'ilay Gmail zay dia manokatra an'le Gmail zany ianao google tsy zavatra mitrana zany dia mikitika an'le Gmail zany ianao sokafanao aloha le Gmail dia amin'ny ankapobeny mora hita ihany izy raha atao anatin'ny Gmail
fandao raisika ohatra hoe ty zany le izy ty zany zao le Gmail tonga normalement izy voalohany indrindra rehefa avy mandefa anazy a dia hitanao voalohany indrindra hoe io le Gmail nalefako dia miandry kely ianao dia sokafanao le izy a dia ohatra zany zao ohatra hoe kitianao zany le message dia rehefa kitianao le message dia mitranga ao le izy a ty zany zao le izy dia fomba fanaovana anazy tsotra kely ampandalaovana eto fotsiny le souris dia kitianao ty ohatra flash kely ty iny zany no kitianao dia miandry kely fa télécharge izy rehefa avy eo ity flash kely ty no kitianao dia télécharge izy rehefa avy eo rehefa vita ny téléchargement dia maka izandray ianao rehefa vita ny téléchargement dia makany manokatra explorateur de fichier anankiray ianao dia miditra ato anatin'ity téléchargement ty dia izy tokony ho hita eto amin'ity hoe aujourd'hui ty tokony ho izy zany no hita eto amin'ity aujourd'hui ty rehefa hitanao eto amin'ny aujourd'hui izy dia iny zany no copienao nena moa zany le connexion somary ratsiratsy kely dia ndao raha matsika hoe ato amin'io ty zany zoatra izy logiciel 1.7 foana matetika atao ampanarana dia manao clic droite nareo ohatra ny raisika zany zao ty izy dia copier tsika copiena dia lasitsika makeny amin'ny bureau na tsy haiko izay asianareo anazy dia mamorona dossier anankiray exemple ohatra atsika hoe tsy haiko izay ataonareo anarany ao ohatra hoe logiciel de vente ohatra zay logiciel de vente dia sokafana misy aloha nisy anarana mitovy dia tsy mety ataontsika hoe loginasa dia dia sokafana le hoe loginasa dia colenareo eo ilay izy colenareo mifandao tsy colentsika fa nena zavatra hafa mihitsy nataoko teo iny ohatra hoe raisika zany zao hoe ty le izy copiena clic droite copientsika zany le izy dia copiena atao anatin'ity ohatran'izao dia tonga ao ilay logiciel ohatra zany le fomba fitéléchargena anazy aloha rahatrany anatin'ny Gmail dia zao zavatra atao zany zavatra ataontsika aloha ty tapahako kely rehefa mandeha le téléchargement kay dia mandeha eto le izy asa aloha fatombotsika rehefa avy eo rehefa mandefa le connexion somary ratsiratsy dia rehefa tonga ato le izy dia ny tsaratsara asivo double copie foana ina ny ilaivana le hoe double copie mahatsara le double copie aloha zany dia mba manana matrice ianao au cas où very tapoka na par accident vo fafatapoka le logiciel aloha dia tsy hitanao izy anaovana azy fa aleo asiana matrice sy asiana karazana matrice dia iny no anaovanao ahoana fanaovana an'izay ity ataonao clic droite dia misy an'ity hoe copier ty dia miverina eo ihany anao dia ataonao coller dia lasa double le logiciel anao dia ity tsaratsara alao atao ambonantsika anarana hoe matrice manao nouveau dossier tsika ataontsika hoe matrice ataontsika hoe matrice dia ty copier tsika atao anatin'ity matrice ty ataontsika anatin'ny matrice iny dia ty matrice ty indray mbola afaka copiena maromaro ohatra ataontsika hoe ataontsika any document ohatra hoe asiko anankiray to raha sanatria kavery le any amin'ny bureau dia efa mba mahita afaka ataoko amin'ny image na tsy haiko izay anaovanao azy any amin'ny disque hafa any afaka ataonao any amin'izay place tianao asiana azy zany le izy dia amin'izay ianao tsy very afaka ataonao anatina flash le izy dia au cas hoe simba le izy dia tonga dia afaka manamboatra anazy eo ianao afaka manana réserve foana zany ianao amin'izay zay zavatra zay dia ndao iverenantsika kely rehefa vita le téléchargement eto hitanareo zany ty zao le izy le nalefako vita le téléchargement dia clic mitranga ohatrao le izy dia kitianao fotsiny ty ouvrir le dossier ty dia hitantsika ato amin'izay le hoe io le teneniko hoe aujourd'hui dia io amin'izay zany no copienao makany amin'ilay dossier teo zay efa etapy voatapaontsika voalohany teo zay aloha zany le étape voalohany eo amin'ny fanondrana anazy dia ndao indray tsika hijery an'le hoe fanokafana anazy rehefa manokatra anazy dia zao ohatra zany zao ty le izy dia ndao sokafiko le izy logiciel de vente dia ko io mety tsy ho zay ny anarany fa loginasa 1.7 matetika no ataoko anarany any dia zao nanaovantsika anazy sokafana aloha zany le izy dia miandry kely ianao rehefa eo amin'le fanokafana azy miakina amin'ny ordinateur ny mahaela sy mahagy anazy dia rehefa misokatra le izy dia zao no ataonareo mbola tsy mikitika ninina aloha nareo fa matetika izy rehefa tratran'le envoi zay dia somary misy activation vitsivitsy maintsy atao voalohany aloha zany dia eto amin'ity mavomavo ty tsika no mijery an'le izy misy an'le hoe mode protégé zany hoe mbola tsy afaka kitihana zany hoe mbola tsy afaka anaovana modification fa ina zavatra ataontsika kitihantsika aloha ty hoe
activer la modification de kitianao iny a dia miandry kely ianao fa misy nouveau logiciel anankiray a mitranga indray a rehefa nisokafina lay logiciel zany mety ho amin'ny teny anglais izy iny a fa zany hoe alao saratsaina fotsiny hoe mety lasa inona zany izy raha amin'ny teny anglais dia rehefa tonga tsika dia misy étape manaraka indray risque de sécurité misy an'ity indray a hoe bloqué ny macro mbola tsy mety ihany koa zany izy a dia rehefa tonga eto amin'ity indray tsika hoe risque de sécurité misy an'ity ohatran'ny somary miloko menamena le tavon'ilay izy miloko mavomavo fa ty indray izy miloko menamena le eto ambony eto a dia mbola tsy mikitika logiciel aloha tsika fa mbola tsy mandeha zany io a dia ina natao a miditra ato amin'ity tsika fichier rahana tsara fichier dia aveo dia kitianareo ty hoe enregistré sous ty a dia rehefa eo tsika mahita an'le hoe parcourir dia kitiantsika iny parcourir iny zany a dia rehefa tonga amin'ny parcourir tsika dia omeny dossier anankiray dia ataovana anatina dossier anankiray afaka ataonao eo amin'le même dossier amin'le teo tsy voatery hoe any amin'le anina fa afaka ny anazy ataontsika hoe ataoko ato amin'ity le trondro ty ihany fa ity anarana ty no vaiko satria lasa mitovy le izy a ataontsika ohatra hoe ty dia mitsoratra hoe définitive dia tsindriko ny enregistré rehefa voatsindriko ny enregistré a dia inona nataontsika miandry kely tsika dia fermentsika daholo a le izy fermentsika daholo a la excel teo a fa tsy ino ny tena izy a lasa amizay zany tsika miditra ato amin'ity hoe définitive ty dia tavinao zany le nasianao azy teo dia sokafanao amin'izay ty a sokafanao amin'izay lay définitive hoe aizany misy anazy a tadiny tsara fotsiny le hoe taizana nasianao anazy dia rehefa aveo a sokafana le izy manao vidéo dia rehefa misokatra indray le izy a dia inona indray natao a misy an'ity farany akapo farany ty ataontsika ato amin'ity le misy an'le hoe activer le contenu dia miakatra makato ny souris a dia kitiantsika iny activer le contenu iny amin'ny ankapobeny izy a tsy voatery isan'iny message iny fa tonga dia tonga amin'izao fenêtre zao zany tsika dia eo amin'izay anao no mampiditra an'ilay login zany dia hiditra atao amin'ny étape atao anatin'le resaka login indray zany zao tsika inona moa le login fa amin'ny ankapobeny logiciel rehetra dia tsy maintsy misy an'ity login ty a resaka sécurité ho anareo mpanjifa zany izy ty a mba tsy hahafahan'ny olona hafa midikiditra atao anatin'ny logiciel anao a dia nasiana mot de passe a izay ahafahana miditra atao anatin'ny logiciel zany ianao voalohany indrindra zany dia inona no ataonao fanamariana kely aloha ary raha ohatra ka voasokafanao le logiciel ka tsy nahita le hoe inona le soratra eto ambony teto hoe activer la modification hoe activer le contenu a dia tonga dia mampiditra an'ilay login avetrany no ataonao fa tsy mila manao ala enregistré soa sy le étape a voalohany vao na zavantsika teo fa raha tonga zany dia ohatr'izao le interface hitanao tsisy an'leto ambony eto tonga dia mampiditra login avetrany ity login ty moa zany a ity login ty moa zany dia omeko anao rehefa mividy an'ilay logiciel ianao omeko anao zany a ity login ty rehefa mividy an'ilay logiciel dia eto a misy étape anankiroa le ohatry hoe misy karazana mot de passe kely anankiroa aloha zany io loha mot de passe voalohany omeko anao rehefa voalohanao le vola dia aveo dia cliquenao a ilay validé dia io zavatra mitranga hoe votre ordinateur est maintenant enregistré sur logiciel ne fonctionne que sur cette machine zany hoe le araka ny teneniko tamintsika rehefa mividy an'izy moa zany dia hoe 100 000 ariary isaky ny ordinateur no vidin'le izy a dia aveo a ataonao ok fotsiny zany io a dia tafiditra anatin'ny logiciel anao zany izy dia faharoa manarakaraka an'izay dia misy sécurité supplémentaire manaraka indray io zany misy numéro de série a dia izy hoe veuillez entrer le mot de passe d'accès ty zany le mot de passe faharoa le niteneniko anareo a dia ity miakina amin'ny ordinateur anareo ka tsy afaka mameno ty mot de passe ty a raha tsy alefanareo aloha ny numéro de série anareo dia rehefa tonga eto zany nareo a dia alao sary na sorata message amina ity numéro de série ty manomboka amin'ny 17 may farana amin'ny 35 ty zany no soratanareo feno io mot de passe rehetrarehetra io numéro de série io a satria io no hitondrantsika an'le io ma tsy zany no mampiavaka an'le ordinateur dia io no mitondra an'ilay mot de passe dia rehefa aveo a omeko anareo a le mot de passe sahazan'io numéro de série io satria misy zavatra tonga ty amina une fois avao mahatafiditra an'le numéro de série zany a dia alefa message kely aty amiko fa alefako anareo a ny mot de passe
ohatra ty zany zao a tonga any amiko le message dia 304 zao ny mot de passe an'io fa omeko anareo io a rehefa une fois alefa anareo a ilay numéro de série dia aveo dia tsindrinao a ny ok dia tokony misokatra amin'izay a ilay logiciel raha diso moa zany ile dia tsy mety misokatra ilay logiciel mazava ho azy. Connexion en temps ino izy tia connexion réussie en temps admin zany hoe ianao zany efa tafiditra administrateur zany hoe manana fonction anananao daholo ny accès rehetrarehetra amin'ilay ordinateur. Ty la version complète de Loginas andikany io dia hoe version complet zany tena tsy version DC dikany hoe version DC moa tsy dia mety hoe tapitra ao anatin'ny herinandro tapitra anatin'ny roandro efatrandro ohatra zay le izy raha ohatra ka misy date limite eo a dia contacte eo kely fa ndray mety olombelonay amin'ny tena dia mety ho diso frappe le izy a lasa version DC neny aminareo dia tsy version complet. Misy moa client sasany mangataka hoe zay mba anao essai kely aloha dia zay vao tena manapakevitra vita dia omena lay version DC a olona ohatra zay zany izy tiana fotsiny a iny ok iny dia ndonga raha mantsika iny zany zao ohatra hoe version ataontsika hoe to dia enregistrentsika iny iny zao version complet iny a nandra nanakiretsika ijerenty ty zao nisy version DC 4 jours dia atsika hoe ahoana ny zavatra mitranga ao raha hoe version DC indray le izy a dia manahoana indray zany le fomba fitrangany a miatra kely aexiste eo DC 4 jours dia sokafatsika ilay logiciel zay dia rehefa misokatra le izy a dia ahitranao amin'izay le mot de passe Loginas dia sokafatsika atao hoe dia tsindritsika ny validé dia ohatrany teo hoe connexion en temps admin io zany zao les messages hoe il reste 4 jours et 8 heures avant la fin de votre version DC contactez io numéro io raha ohatra ka hividy an'ilay logiciel complet raha sendra misy misoratra io logiciel anareo nefa vola complet no omena anareo ty afaka manao réclamation ty aminanareo hoe version DC a ity lasa titia fa tsy tena version complet ohatran'izay le izy ohatran'izay a dia ndao ary tsika hiditra ato anatin'ny anaka mojeresika voalohany atao amin'ity utilisateur ty utilisateur a ino moa le utilisateur fa atao utilisateur zany nareo a no mampiditra an'ile hoe izy daholo ny afaka hampiasa an'ity logiciel ity ndao ary jerentsika voalohany ty zao le mot de passe a vao nampidirintsika vo teo a fa raha tianareo no manovana azy a dia afaka ovana afaka ataontsika ohatra ataontsika hoe tena ina 00 afaka ataontsika an'izay afaka ovainareo zany izy fa ny rôle atao hoe admin foana ataontsika hoe 34 fa ny rôle dia admin ino moa dikany hoe admin ianao zany dia manana accès amin'reto zavatra rehetrarehetrarehetra zany anananao accès daholo zany a ireto feuille rehetrarehetra fa inona kosa indray afaka mamorona indray ianao a rôle anankiray fa ataontsika hoe tsy admin indray izy fa commercial tiany hoe commercial zany dia mety hoe resaka vente fotsiny no hidirany na resaka entrée fotsiny hidirany fa tsy mitrany amin'ny resaka bénéfice izy a tsy mitrany amin'ny tableau de bord izy dia afaka mamorona anarana reto ianao ohatra ataontsika hoe koto ohatra zany a dia mot de passe ataontsika hoe koto 01 dia ny admin-ny ataontsika hoe commercial zany ny rôle tsy fantatsy admin dia commercial dia maketo amin'izay ianao autorisation ino moa dikany hoe autorisation a vakinao tsara fotsiny zany hoe izy ve omena autorisation am'le commande dia afaka refusenao rehefa tsy tianao dia kitianao fotsiny dia afaka ataonao refuse daholo zany a izay partie a tiana anaovana refuse normalement zao ny entrée izy manao anazy a stock a mety hoe refuse na koa hoe ataontsika hoe autorisé mba afaka mijery stock izy a vente autorisé a tony a ataontsika hoe refuse a afaka mahita privé izy tsy tokony mahita prix izy a refuse na contrôle ohatra ataontsika tsy tokony manao an'izany koa izy a dia refuse dia ataovy makany zany a fa reo ny karazana feuille rehetrarehetra misy ao a dia anjaranao no parametre an'io a refuse sa autorisé fa miakina aminao a admin amin'izay zany a ilay izy ndao ngata eritrerentsika ohatra hoe inona no prix zany zao refuse dia andramantsika sy ny dépense ataontsika hoe refuse ihany koa zany a ny bénéfice
refuser tsika ataony reny fa fotsiny remarque misy tsy maintsy autorisena eto zany tady de kely aloha say login na ray tsy maintsy autorisena tsy maintsy autorisena zany login satria eo izy no mampiditra ny mot de passe-ny afahana miditra azy fa raha vao refusena-reo de tsy misokatra mihitsy le izy de ndahoary aloha averiko amin'ny anaty fa tsy tadiditsika eo de lasa sahirana de alohan'ny tena ino izy ty alohan'ny tena hoe enregistrenareo anazy de inona ny atao alao sara aloha io alao sara io mba tsy hisy iana fa raha vao tsy alanareo sara hoe de nazaha tompony nanamorona ty logiciel ty azy tsy tafiditra ao anatin'ity logiciel ty satria en sécurité be la i logiciel de alao sara aloha io amin'ny téléphone na raiso atsoratra zay vao manandrana ndao tsika anandrana anankiray ohatra hoe anandrana hiditra amin'ny koto de hitantsika hoe refusé tokoa ve ilay fenêtre aty zao miverifientsika atao amin'ny bénéfice any amin'ny contrôle koa ohatra hoe refusé tableau de bord refusé ohatra ataontsika hoe entrée dépense refusé afenao mahita anazy hoe refusé sa autorisé refusé de io zany koto 01 zay zany le izy de miditra atao amin'ny login tsika de mampiditra an'le hoe koto de miditra atao ambany koto 01 de validé tsika le izy de rehefa validé izy tonga de misy soratra hoe réussi en tant que commercial dika zay zany commercial zany le mikitika anazy ty de misy partie tsy afahany miditra ohatra inona no ataontsika teo stock zao mbola autorisé inona tsy autorisé ao ohatra ataontsika hoe prix de tonga de hoe feuille réservé pour l'admin dépense feuille réservé pour de ohatra zay de anjaranao zany no refusé sy autorisé alay zay tianao autorisena anazy ao zay fotsiny aloha zany ny étape voalohany de alohan'ny anoizako kely anazy aloha atao amin'ny étape manaraka dia fanamariana kely misy karazan'olona mantsy zany tsy mila le login satria misy nareo teny hoe zay ihany ane mampiasa ny logiciel io e zay nasana tsy mila le izy fa esory le login satria lasa mandany andro kely mampiditra anazy de afaka activena désactivena zany ilay login zany arakaraka zay itiavanareo anazy mihitsy de ahoana ary ny atao raha tianareo hoe activena na désactivena i login zany tsy mampiditra mot de passe zany nareo ato zany miditra atao ty menutsika de fe de miditra atao amty paramètre ty de fa tonga paramètre ianao dia jereva amin'ny 4e coordonnée ao fa misy an'le hoe activation login iny de clio décoché ao rehefa décoché izy de zay izy no tsy activé zany zany tsy mila mampiditra mot de passe ianao fa raha ohatra ka kitianao ty dia mampiditra mot de passe ianao ndao raha mantsika io zao izy tsy activé de enregistré tsika kitena de enregistrena de ndao andramantsika hoe ahoana tokoa le izy hoe tsy mitako mot de passe tokoa ve le izy tsy mandany fotoana izy am'izay fotoana zay ile izy iny de saverytsika sokafana kely indray mandeha le mot de passe le logiciel zay le izy de misokatra sady andao ary io zao le izy le mode le hitanareo le hoe tsy mila mot de passe na manoatra mot de passe ataonao na diso ary mot de passe de mandeha foana fa na tsy manoratra ary anao de mety foana io donc raha matsika ohatra hoe tsy mila manoratra mihitsy anao fa tonga de vao misokatra eo de tonga de kitianao fotsiny ity validé ty de tonga de misokatra le izy votonga eo zany anao de validénao de tonga de misokatra ho azy connexion automatique mode libre zany hoe tsy mila ina moa izy ty tsy mila leniny ianao zany de misokatra le izy ohatra zay zany na tianao atao lay mode libre zany izy de ndao am'zay tena hojeresika am'zay le resaka interface satria resaka interface mantsy no hojerefantsika atao anatin'ity tapo manaraka ty ahoana ary ny interface voalohany indrindra sady mijerinao ty fa tsy sadiko resaka zoom zany ohatra ataontsika verana amin'ny login tsika samy manana ny ngedan'ny écran ny nareo tsirairay avy misy sasany ordinateur kely sasany lehibe dia mety raha ohatra ny ordinateur lehibe ny nareo de lasa ohatra zao le izy mety tsy mitovy amin'io fa nareo zany mampianarina hay manipule anazy raha ohatra sendrodroka misy espace banga be aty anarina ty de tsy mifotsiny ity plus ty mandra-pahazonao any tena place idéal raha mihoatra be indray dia kitio fotsiny ny moins chaque fois voalohany any nareo manao an'iny fotrany zao mitrany amin'ny vente nareo de idéal fa zao tsy idéal ohatra ny zavatra mitranga de afaka tsindrina le plus dia miangeza ohatra zay zany le izy
dia afaka indraindray koa lasa manao ohatranao mety mahita hoe vita be nareo fa vérifier tsara ity amin'ny sisiny kely ity partie de film afaka taritina miakatra makany dia triangle izy dia ity koa afaka taritina makaty amin'ny sisiny gauche droite izy vérifier tsara fa dia ity ampovoany be aty dia lasa tsy hitanareo ilay zavatra fa izy ity zany tokony mahazo style aty amin'ny ilany sy ity amin'ny ilany foana ity zany farany ambony dia ity farany gauche ohatra zay aloha zany izy ity zao ohatra hoe mihoatra kely dia nao any soratse kely dia zoomany zao izy ny tena idéal tsara ohatra zay fotony zany fanaovana anazy sy tsika ohatra anankiray farany miditra tamin'ny entrée afaka ataoko ngezangeza kely kokoa dia ity somary taritiko kely makaty na ity taritiko kely miakatra dia mahita an'izao tsika afaka ataonareo contrôle plus roulette ny souris koa izy ohatra zay anazy zao manindry contrôle dia misy roulette ahodina le roulette ao souris ao dia miakatra sy midina koa izy moramora kokoa izy amin'izay fotoana zay zay aloha zany amin'le resaka zoom manaraka an'izao tsika dia hijery hoe inona ilay zavatra azo kitihana sy tsy azo kitihana amin'ny maha excel ny excel moa zany dia misy nareo melimelona hoe mety matahotra hoe ahoana zany ny partie misy formule raiky zany tsy atahorana ho bloqué eo indrindritsika izao ato amin'ity loginasy ity zany dia misy partie azonareo kitihana dia misy partie tsy azonareo kitihana fa mandeha automatique ahoana ny ahafantarana an'izay hoe partie azo kitihana zay ny ahafantarana le partie azo kitihana dia le izy aloha zany misy contour le partie ary le contour tsy contour tsotra fa contour ohatrany somary tiré dia tsika dia efa mahita ity zao misy anankiray eto amin'ity échéance ity zao misy anankiray aty amin'ity quantité ity zao misy anankiray satria hitanareo misy ohatrany somary any reny toy zao tsy izy satria raha mijeritsika dia toy zany zao ohatrany hoe contour tsotra fotsiny fa tsy tiré eto zany zao izy daholo satria raha mijeritsika dia contour misy tiré le izy dia amin'ireny partie ireny nareo afaka manoratra zany fatra hoe tsy afaka manoratra ato mihitsy nareo raha te hikity ato dia jero tsara fa tena tsy tafiditra any amin'ireny partie ireny nareo protéger tsara ilay formule zay zao izy ato amin'ny achat hoe jerentsika any amin'ny vente anjaranareo aloha mijery aiza zao partie azo kitihana mazava azy aloha zany fa ato amin'ilay vola aloha le paiement nom de client nareo mampiditra anazy ary eto amin'reto resaka produit reto dia aonareo mahita azy ohatra zay aloha zany ny resaka hoe zavatra azo kitihana sy tsy azo kitihana manarakaraka an'izay ijery le resaka menu tsika matetika isaky ny page dia misy an'ity menu ity foana kitihana fotsiny zany menu dia efa hiditra ao anatin'ny zavatra rehetra zay misy atao anatin'ny loginasy nareo dia ohatra mikatao produit tsika io zao le menu dia raisaka ohatra hoe miditra any bénéficiaire tsika dia aiza le menu hitanao any foana zany izy zao le menu fa jero tsara fotsiny fa tokony hitanao kaikaiky ao ilay menu dia ity menu ity dia efa nalahatra ihany koa tsara azavaina fa nalahatra mitovy amin'ny étape zay hoarahanao rehefa ampiasan'ity logiciel ity zany vita zay zavatra io zay rehefa amindrana anazy tena hitra mampiasa amin'izay tsika dia milahatra tsara ny fanaovana anazy produit aloha nataonao voalohany zany hoe mampiditra ny produit manao zavaika tsirara io dia avy eo entrée indray mampiditra hoe firy stockinao amin'izao tsika miteny zao dia avy eo afaka manao vente ianao mivarotra amin'izay satria tsy afaka manao vente ianao raha tsy mahatafiditra entana aloha zay io dia efa mazava zay dia miditra indray tsika atao anatin'ny contrôle rehefa avy nanao vente ianao dia afaka manao contrôle hoe firy lafoko firy niditra androany hatra ianao mahita an'izay dia manaraka mahita ny afaka mijery stock tsika hoe ahoana sy ahoana ny stock ato zany zao et ainsi de suite dia ohatra zay daholo zany ny fandehan'le izy zany mba milahatra amin'izay tsara ohatr'izay zany ny fomba fanaovana anazy mba hanamora ny fampiasana ilay loginasy zay aloha zany atao anatin'ny resaka interface mbola misy anankiray farany mode travail ato amin'ny menu dia miditra ato amin'ny aiza izy teo miditra paramètre tsika rehefa tonga ato amin'ny paramètre dia misy karazana zavatra maro mbola jerentsika moa reny sasany reny eto tsika ato amin'ity affichage ity afaka kitihana zany ty hoe mode travail aty andikany hoe le mode travail aloha zany dia zany hoe efa fiasana zany hoe tsy tokony interface ratsiny fa mode traitement indraindray misy zavatra fanovana ataoko tapoka na ohatsika ho azay mba mahay resaka excel mety ilainareo le quadrillage be amin'ny maha excel azy iny dia raha kitiako ty mode traitement ty dia mivoaka le quadrillage be maha excel anazy zany dia hitanao eo le izy dia ohatran'izay dia mitranga amin'izay ty soratra hoe mode traitement ty dia ataonao ok fotsiny izy hitanao fa mitranga le quadrillage kely be da be tsy dia tsara loatra mitranga dao le abcd aty amin'ny sisiny aty raha tena hiasa ianao tsy ilainao reny ary manelingelina maso be izy tsy dia tsara loatra fa raha sendasenda zany ohatra zao navokitika tapoka an'iny nareo dia ahoana famerenana anazy miditra menu tsika paramètre
dia kitianao fotsiny ity mode travail ity dia rehefa kitianao ny mode de travail dia miandry kely ianao fa manao ny asany logiciel dia soroteo daholo ireny quadrillage sy ny ABCD sy ny tariny ireny dia eo amin'izay tsika mahita lezy hoe zao zany ilay mode de travail tokony misy message kely mitranga hoe réussi en mode travail. Zay le izy ataonao dia miditra menu ihany ianao dia mandeha amin'izay tianao andehanana. Andao ary dia hidirantsika indray eto amin'ilay resaka produit eto amin'ilay resaka produit aloha zany le hoe io moa zany ny étape voalohany indrindra rehefa tena hoe hampiasa ilay logiciel ianao dia zao nanaovantsika anazy raha mikitika menu tsika dia efa ty zany ny étape voalohany aloha zany hoe mampiditra ilay produit zany hoe fa no hatsarana ny version taty aoriana dia ndao jerevantsika kely ahoana kay ny mampiditra le produit efa reo zany izy efa reo zany dia manaraka an'ireo étape reo fotsiny ianao ndao raisika ohatra ataontsika hoe téléphone ohatra mivarotra téléphone ianao dia atao amin'ny sous-catégorie asianao ohatra hoe téléphone Nokia le karazany zany no soratanao eto dia nivarotanao anazy par pièce dia fanamariana kely rehefa atao amin'ity unité ity ny tsara aleo atao 3 lettres fotsiny fa tsy atao lava be satria rehefa miditra ny facture tsika dia lasa mibatoerana be le izy raha voatra hoe unité misy carton dia soratana hoe carton lava be fa roatra zany zao hoe pièce izy dia atao hoe PCE fotsiny carton CTR dia ohatra koa tsika hoe mivaha bouteille ohatra dia atao hoe ohatra hoe BTL fotsiny cajot ataontsika hoe CG fotsiny fa eto zao ataontsika hoe PCE dia ny prix d'achat zany le akanao anazy ohatra ataontsika hoe nalako 300 000 ariary ilay téléphone dia amidiko par exemple amidiko 400 ariary dia le prix spécial ino moa dika le hoe prix spécial zany raha ohatra hoe misy client mitrosa dia mety hoe omenao lafilafo kely kokoa na client fidèle dia mety hoe moramora kely kokoa dia soratanao eo ataontsika hoe misy client mitrosa ato aminay dia somary omena ambonimbony kely kokoa le prix satria matetika zay satria vola tokony iodina dia taraiky any dia ataontsika an'izay prix spécial zay dia ataontsika hoe 410 zany ohatra le izy ato amin'ny avertissement indray inona dika le hoe avertissement dika ny hoe avertissement dia hoe rehefa latsaky ny firy ny entanao no lazaina fa kely sisa na hoe tsy ampy ohatra zany antsika manana téléphone Nokia ataontsika hoe 100 no ananako ao fa rehefa latsaka ny 10 dia miavertira ty Excel ty hoe efa kelikely sisa ny téléphone Nokia fa tokony miavertira ny Excel ohatr'izay zany le dika le hoe avertissement fa ino miovaova arakaraka an'le fanananao aleta raha ohatra ka grossiste ianao dia mety hoe ataontsika hoe manana arivo ianao fa rehefa latsaka ny 100 izy dia miavertira ny Excel fa io dia miankina aminao hoe firy le avertissement apetraka anao zany hoe sécurité de stock zany hoe mba tsy ho tampoka be efa kely sisa leta na dia laky dia tsy mety zany zay dia ato amin'le prix an'le emballage indray ity moa zany tsy dia misy loatra fa tsy niaina am'resaka ino izy tia any am'resaka bouteille ohatra zao mivarotra laberinao dia ohatrina ny consignation dia apetrakatsika zay raha misy ny consignation raisika ohatra tsy tena izy tia fa 500 ohatra ny prix d'achat ny tavoahangy dia amidinao 100 rehefa consignena lay tavoahangy dia soratanao fa téléphone moa zany logiquement tsy misy an'izay zavatra zay vita zay inona nataonao eto zay zany tsika mbola tsy mikitika an'ity enregistré tout ty fa raha mbola misy karazana téléphone ohatra ataontsika hoe misy indray apitra le itel indray tsika dia zao le téléphone mba tsy hamerenana anazy andiky be dabe dia tokony ajaneo le téléphone fa reto ambo rehetrarehetra no tokony ho maty dia ahoana anaovana an'izay enregistré répété produit enregistré répété produit dia kitiantsika ty produit ty dia raha mijerytsika ty enregistré iny fa le téléphone ny ajanona aneo dia mijerytsika tsy mandika ny lotsony dia aveo ataontsika amin'izay hoe itel indray ohatra téléphone itel dia vita ato ambany indray tsika dia azandrayntsika ataontsika hoe PCE dia mampiditra indrayntsika le prix nangalana anazy ataontsika hoe 130 dia miditsika afaka atao détaillé kokoa io fa zany hoe ohatra fotsiny motiveko anareo ty prix spécial andao ataontsika hoe ohatra zao avertissement rehefa latsaky ny 10 dia miavertira ny Excel hoe kely 6 ohatr'izay zany le izy afaka ataonao koa hoe mampiasa an'ity ianao produit sokatra indraindray ianao mety hoe varotra en carton mety possible zany mety misy hoe en carton le izy
dia afaka amboarina ihany koa zany zay. Eto zany tsika miditra raisika ohatra hoe ty mety hoe tonga dia paky anankidimy ataontsika hoe tsy voatery zay ohatra zao varotra Lintel areo dia tonga dia ataontsika hoe par pack dia ny prix d'achat zay mety lafolafo mety hoe pack na 10 na enina tonga dia mety hoe 1 million d'ariary dia amidinao 1,500,000 ariary dia ny prix spécial mety hoe tsy misy tsy voatery ho asiana dia rehefa latsaky ny telo ty pack ty dia miavertira ny Excel. Zay zany le dika le produit ty moa zany tsy dia miasa loatra ty farany ambany ty fa ohatran'izay le izy. Dia rehefa vita daholo izay karazana telefôna zay dia iova produit hafa zay tsika vao mikitika an'ity enregistré tout ty dika ny enregistré tout dia tsy isy miverina intsony eo na ray aza fa manjavona teo daholo ilay produit. Dia rehefa misy an'iny na ianao manindra ny trena tsy andrinao ny ok dia mivoaka eo lay izy mazava velo zay. Ndao andray produit hafa ndray tsika ataontsika hoe vita zany ny telefôna fa hitrandrayntsika amin'ny chargeur ohatra chargeur Nokia PCE ihany prix d'achat ataontsika hoe 4,000 amidy 9,000 prix spécial tsy voatery misy ny avertissement rehefa latsaky ny efatra izy dia miavertir raha ohatra hoe mbola misy chargeur fa Itel indray ohatra dia ataontsika enregistrer répéter sous catégorie disque leny fa iny moa tsy manina fa azona fafana mihitsy tsy dia ataontsika hoe Itel dia mandeha par pièce dia ny vidiny ataontsika hoe 10,000 ty dia amidy 9,000 prix spécial 65 avertissement 7 vide zay dia raha iova produit hafa mihitsy dia enregistré soa dia tafiditra daholo ny karazana produit anao zany tafiditra zany zay karazana zay. Fanamariana indray nareo misy hoe sady manao en gros manao en détail dia raha sady manao gros nareo détail dia zao le fomba fanaovana anazy ato amin'ny produit zany tsika dia apetrakintsika hoe gros sy détail ohatra zao ataontsika hoe G zany le izy rehefa gros izy dia atao ampivy hoe G kely ao alohany dia asivy tiré ohatra ataontsika hoe gros andaontsika hoe ordinateur indray dia atondray HP ohatra afaka atao lavalava tsara le izy fa tsy voatery atao fohy kely ohatran'io fa afaka détaillena tsara. Prix d'achat ohatra hoe nividianako anazy 400 disque ataontsika hoe 400 dia amidiko 500 prix spécial mety tsy misy ataontsika hoe rehefa latsaky ny folo ty dia miavertira ny Excel zay zany zao en gros izay. Dia enregistré tout satria iova na ataontsika enregistré fa répéter ny produit ataontsika zao dia lasa ndraytsika ataontsika hoe détail indray zany sokafantsika ty double clic dia afaka avadikatsika D indray ty dia HP ihany dia ny unité PCE ihany dia matetika ny prix d'achat mitovy ihany vertsika ihany le 400 to fa ny prix de vente raha ohatra izy ka détail dia mety somary lafolafo kokoa ataontsika hoe mety hoe 6 ihany mihitsy 600,000 ariary mihitsy ny prix misy avertissement 4 dia enregistré amin'izay rehefa avy eo ohatray zany izy asivo D sy asivo G raha ohatra ka hoe mitokana mihitsy le stocknareo hoe ny atony produit atony natao détail dia atony atao en gros dia enregistrena zay zavatra zay. Dia rehefa ny orinany hitantsika hoe ahoana fomba fijerena anazy hoe ohatrina lafo tamin'ny gros ohatrina lafo tamin'ny efa atao ohatray zany ilay fomba fanaovana anazy ohatra zay zany aloha le ato amin'ny produit. Raha ohatra ka efa tafiditra le izy ka hoe mety misy diso le zavatra nataonao dia aza matahotra fa azo novaina foana le izy miditra menu itsika dia miditra ato amin'ity prix ity dia rehefa tonga ato amin'le prix tsika dia hitantsika ato daholo ireto zavatra reto reo zany zao lay izy reo. Raha ohatra ka maromaro le produit anao dia afaka recherchena ohatra hoe ny telefôna ihany dia ohatray fanaovana anazy soratanao le téléphone dia aveo dia atao entrée averikena mandeha eto amin'ity produit ity dia misy hoe recherche atao dia atanao manoratra hoe téléphone dia rehefa mivoaka le izy dia eo amin'ny sisany anao mijery hoe inona ny diso ohatra ty zay teo ty tsy roa alina nangalana anazy fa 25 dia tonga dia manova avy hatrany ianao amin'ny PUC any mety misy tampoka ataontsika hoe misy 35 ndraiky le izy fa adimina nidra anazy tamin'ny voalohany ato amin'ity alerte ty moa zany le avertissement hoe miavertir ny Excel rehefa latsaky ny 12 izy le zay teo ty diso kely lefa loatra anazy ataontsika hoe
tsy haiko zay fomba anaovana azy eo fa afaka manova ohatra indray chargeur zany zao nisy sao dia miditra ato amin'ny produit tsika dia efasena aloha le filtre dia miverina kely aby tsika dia misy eto amin'ity recherche ity dia ohatra indray ataontsika hoe chargeur dia io zany le izy misy zany zao le chargeur dia afaka manova ianao ohatra hoe nakana aty 510 miova le prix fa tsy izay ndraika ny nakana anazy ohatra hoe andao ty miditsika 7 arivo efa kelikely izy dia afaka ovana eto ny prix rehetrarehetra dia miova arakaraka an'izay itiavanao azy zany ny prix rehetrarehetra ohatra an'izay raha tianao hita daholo izy ray manontolo dia kitianao fotsiny ty anaty dia misy hoe effacer le filtre dia mitranga eo daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatra an'izay zany le ato amin'ny prix sy ny produit dia le prix zany eto amin'le resaka prix raha ohatra hoe tena misy produit tsy nisy tsony na tsy ilainao tsony dia afaka fafanao mihitsy le izy ohatra raha isika ohatra hoe ty zay teo ty ohatra hoe tsy ilaintsika tsony ty tena fafana mihitsy le produit dia hitanao miditra atanao misy an'ity partie menamena ty dia supra dia ty indray ajouté afaka kitianao ohatr'izao zany le izy dia miteny izy io fafaina tokoa ve ny ligne dia atao i fotsiny dia miandry kely ianao dia fafaina ilay ligne raha ohatra ndraika hoe atao anelanelany ato tokony mbola isy telefôna anankiray tokony miditra fa tsy te hiditra any amin'ny produit dia miditra ato fotsiny ianao eto zany ianao dia tsindrinao indray ato amin'ilay maitsomaitso dia ataonao oi hoe ho ampiana andalana vaovao ve amin'izay fotoana izay zany izy omeny partie vaovao ianao dia ity afaka taritinao afaka sotominao midina zany dia mahazo telefôna anankiray ianao ohatra indray ataontsika hoe Samsung ohatra adintsika Samsung dia alefantsika par pièce le izy dia afaka fenonao amin'izay zany ilay prix an'ilay izy afaka fenonao ohatran'le tatsy ihany dia ny avertissement rehefa latsaky ny efatra ohatra an'izay le izy raha jereko any amin'ny entrée amin'izay zao iny tokony hitantsika ato zany zao iny Samsung iny Samsung efa io le izy fa io zao ilay Samsung dia ohatra an'izay fotsiny le izy zany afaka manampy afaka mampiditra zany ianao atao anatin'ilay prix ohatra an'izay eny raha dia vita indray izay étape izay dia hiditra indrayntsika atao anatin'ny resaka hoe entrée ina moa dika le hoe entrée fa raha dika amin'ny teny malagasy io zany dia hoe mampiditra zany ianao rehefa misy entana miditra ao aminao dia atao amin'ny entrée anao no mampiditra anazy raha jerentsika menu dia eto amin'ity menu ity dia entrée rehefa roviana moa zany ianao no mety ampiasa hoe entrée voalohany indrindra aloha rehefa avy napiditra produit ianao dia zay vao mampiditra ny quantité rehetrarehetra azavaiko tsara le produit zany antsika mbola tsy napiditra hoe firy ny entako amin'io mbola tsy nisy hoe firy na firy fa juste hoe le karazan'entana fotsiny fa rehefa vita le karazan'entana dia eo amin'izay zany ianao no mampiditra anazy hoe firy ny quantité misy ato dia mampiditra entrée zany tsika dia rehefa avy eo rehefa tonga tsika dia mijery an'ity dia manao recherche le teo nataontsika teo juste tsotsotra fotsiny hoe téléphone sy ny chargeur afaka jery anaty fa hita ato foana reny téléphone reny reo zao le nahitra reny fa efa misy produit maromaro nataoko atako ohatran'ny téléphone zany dia ndao anao recherche tsika tsy voatery hoe zay fa ohatra ataontsika hoe manao recherche tsika sardine par exemple dia tonga dia mitranga eo daholo ny sardine rehetrarehetra sy ndao ataontsika hoe ampoule dia tonga dia manao recherche atsika arakaraka an'le produit efa nampidirinao aty moa zany efa ohatra fotsiny ty ataoko ty dia ndao raisika ohatra ny ampoule 100 watt raha apiditra zany hoe firy zany ampoule 100 watt koa dia kitianao ty dia rehefa kitianao tonga dia misy quantité mitranga eo dia misy quantité mitranga afaka ohatra hoe mampiditra hoe rehefa misako le izy dia manana 50 zany 40 watt midrantsika amin'ny 25 watt 25 watt za manana 20 ny 40 watt manana 70 dia rehefa voasotranao izy dia tonga dia hitanao misoratra eto daholo iny zavatra nalefa iny ao afaka mitadika zavatra hafa indrayntsika ohatra ataontsika hoe ato moa fa ninasika zavatra be da be ohatra ataontsika hoe cahier dia miandry kely tsika fa misy ireo daholo indray zany zao ny cahier ao ohatra ataontsika hoe cahier calligraphie 100 page dia kitianao fotsiny iny dia mampidrantsika ohatra hoe 400 manana 400 GF 200 tia manana 500
ohatra an'izay dia raha ohatra ka eo ampanaovana azy eo anao misy diso tampoka dia afaka manova quantité anao eto zany ohatra ataontsika hoe diso tia 520 dia eto fotsiny anao manovana azy tia ataontsika hoe 300 fa tsy 400 dia kitianao ohatsa fotsiny any manovana azy raha ohatra le produit mihitsiny hoe diso frappy dia afaka fafanao mitanareo eto amin'ity partie misy 1 2 3 sy ny tariny tia kitianao fotsiny eto dia maty ilay izy dia afaka micherche produit indray ianao zany hoe cahier France ilay izy fa tsy izy atsika hoe 300 dia maty ilay produit afaka tonga dia fafanao daholo izy rehetra ataonao ohatr'izao dia tonga dia miala tao daholo izy rehetra no ataontsika hoe reo zany le izy manarakaraka an'izay indray zavatra tsara ho fantatra hitanareo eto ambony eto misy eo aujourd'hui dia io zany afaka atao choix rehefa kitianareo amin'ny aujourd'hui dia afaka manao choix na aujourd'hui na autre date andikany hoe aujourd'hui zany dia hoe daty ny androany amin'ny ankapobeny moa zany ianao rehefa mivarotra dia androany eny ianao dia efa mampiditra anazy atao anaty ordinateur fa au cas où ianao zany raha ohatra hoe sahirana be ianao androany dia le vente niraisinao tamin'ny taratasy fa raha pitso ianao vao haniditra le izy dia miditra eto amin'ity aujourd'hui ity dia mikitika an'ity autre date ity dia soratanao eto ilay daty normal zao 08 09 25 ohatra zany zay dia raha ohatra ka efa autre date izy tonga dia ity zany no enregistré fa soratanao ato manao le daty averotra mandeha manao le daty 08 dia manindry bara anareo dia aveo dia 09 dia bara dia 25 tsy voatery lava be le anefa dernière chiffre fotsiny dia efa mety zay iny fa raha ohatra hoe daty ny androany dia miditra tamin'ity autre date dia kitianao fotsiny ity aujourd'hui ity dia lasa tonga dia enregistré aujourd'hui moa zany tonga dia fantany ordinateur fa tsy mila tapena le izy eto ndray tsika miditra amle nom de fournisseur sorata eto naran'ny fournisseur reo izy anakanareo aletana ohatra ataontsika hoe i dadi ohatra zany dia ato indray ny échéance zany hoe rovina no andaovana azy raha mbola trosy ohatra hoe alohako amin'ny faran'ny volana 31 09 25 ohatra zany dia rehefa vita zay rehefa complet daholo dia ahiditra anao amin'izay raha ohatra ianao reo ka mivarotra boisson dia eto amin'ity asiana soratra le hoe quantité ana consignation ina moa le consignation mety hoe misy tavoahangy ny consigné le olona dia alefaso eto tsy voatery izy ray manontolo ny consigné fa nakadimy izy fa ndroa ihany consigné dia soratanao hoe 2 le consignation na 3 fa nandrify tsara amin'ilay produit zay tianao asiana azy dia fa tonga dia mitranga eto daholo ity le prix d'achat dia ity ny totalany dia ity zany total G ohatra n'izay fotsiny le izy fitsy dia tonga dia kitianao fotsiny ity enregistré ity dia enregistré ny iny zavatra iny ndao fa taditsika iny resaka ampoule iny dia izay fotsiny atao anatin'ny entrée miditra ndraytsika ao anatin'ny vente miditra menu tsika dia miditra atao anatin'ny vente rehefa anao vente indray zany dia mitovy amin'le teo ihany manao recherche ihany ohatr'izao indray zany le interface eto manao recherche ihany dia efa naniko nataoko double ty recherche ty fa indraindray ty ambony ty mety tsy mandeha arakaraka le ordinateur fa raha tsy mandeha ny ambony dia tsy maintsy mandeha ny ambany dia nataoko choix mahasamihafa anazy ity moa zany eto amin'ity loha zany rehefa manao recherche tonga dia vao mitape lettre ray dia tonga dia mitranga daholo le résultat fa ato indray izy mitape lettre maromaro anao dia zay vao manindry entrée dia zay vao mivoaka le izy ohatra ataontsika hoe farapidapida kokoa ohatra ataontsika hoe détergent ohatra dia tonga dia mivoaka ohatr'izao le izy afaka ataontsika hoe Samsung Sam fotsiny kitiako dia mivoaka le téléphone Samsung ampoule tsy voatery lettre lava be fa ampa fotsiny ary sao dia fa izy dia efa mivoaka daholo izay miteny rehetrarehetra misy amba ao dia ndaory rehefa anao vente zany dia manao recherche ohatra zao miditsika zany zao ampoule le tafiditra teo ty zao le 100 watt teo dia kitiantsika iny dia manana tonga dia miseho eto zany le hoe la quantité entrée la quantité de stock disponible c'est quanti dia manoratra tsika ohatra hoe roa lafo taminy dia lasa ndraytsika nalafo tamin'le 25 watt ndraytsika ataontsika hoe telo tsika koa zao tsy haiko rehefa napiditra anytsika teo téléphone hoe tsy mbola tsy napiditra dia ohatra zany zao hoe zay zany lafona fa afaka tohizanao eo foana raha ohatra ny miova mihitsy le produit ohatra hoe resaka cahier indray dia soratanao mihitsy le cahier dia tonga dia mampiditra iny zany zao le quantité ohatra zany zao ty cahier anita ty zao stock zao disponible 0 dia tsy afaka manao vente azy zany satria raha manoatra 5 ao dia ozy izy hoe mihoatra tsy arakaraka le stock ozy izy le izy ndikan'io zany dia tsy mbola tafiditra le stock fa afaka mampiditra anana entrée ianao raha manana ianao miditra menu tsika dia mampiditra ato anatin'ny entrée dia cahier anita ity zao le cahier anita ty ao stock 0 ny ao fa dao apiditra 400 tsika ato sao
ohatra ity de dateny aujourd'hui de tsindritsika ny enregistré de opération effectuée de verintsika ao amin'ny resaka vente de rehefa tonga amin'ny vente rehefa kitiatsika ity de tokony ho tafiditra ao ilay stock 400 tsindritsika zany afaka mivarotra 40 ohatra zay de rehefa aveo zavatra mitranga de zao mitranga eto zany hoe ity zany total any de ity ny remise ity ny net ity ny net FMG misy ao ny FMG ihany koa satria indray mety misy mila anazy fa mila mitandra tsara rehefa manao paiement ty ambony noho izy raha ariary le vola alohan'le olona fantatreo so de mifamadika de raha ohatra ka tonga de mipayny de kitianao fotsiny ty pay aty de averina etiketo ity net en ariary ty zay aloha zany zavatra ataonao de rehefa aveo lasitsika mampiditra amle daty indray azafady eto am'le daty mahay midaty ohatrany le tariany afaka ataoko aujourd'hui na outre date fa raha outre date de mila mandika daty eto ako ataontsika daty ny omaly ohatra zay fa ty moa zany afaka ataontsika daty aujourd'hui ihany ie ohatran'izay le fandehany de eto indray tsika mampiditra le nom de client ohatra hoe izy ny anaran'le client faneva ohatra zany iny zany no anaran'le client izay anao azy de rehefa vita zay iverenantsika zay client zay rehefa mbola misy somary zavatra maromaro kely alohan'izay rehetra zay de miditra atao anatin'ity faktiako zany hoe amoaka facture tsika zao de rehefa mamoaka facture tsika de tonga de ohatran'izao zany le zavatra mitranga ato zany le reto zany ny montant ny FMG de reo daholo zany ny mombomba lay facture misy karaza maromaro ity termique ty zany kitianao raha ohatra ka hoe le facture kely indrindra le imprimante termique zany de ity standard ty indray raha ohatra ka ty facture A5 zany hoe tsasaky ny A4 de ity professionnel ty ndray moa zany le facture tena ngeza be tonga de A4 de anjaranao no misafidy hoe aiza am'ireo ny facture tiako atao de kitianao fotsiny andray am'ireo de mivoaka ilay facture ohatr'izay zany ny zavatra atao de manao retour io anino ataontsika retour kely de rehefa vita zay dia enregistrena am'izay manao facture aloha zany zay vao mi-enregistré de lasa am'izay kitiatsika am'izay ilay enregistré de miandry kely anao satria mbola publier le iny izy tia ilay facture izy mbola enregistreny par PDF de ok de miandry kely zay zany zao tafiditra ilay ventenao iny facture iny de azo jerena atao anatin'ny ao placement misy an'le logiciel ohatra zao ny placement misy an'le logiciel de ato amin'ity eto zao misy anazy de misy hoe facture de sokafanao iny facture iny de jerevanao ny anaran'le olona fa tokony hitao ty zao le hoe faneva moa nanaovantsika anazy ty hoe sa fameno de sokafanao de afaka sokafanao zany iny de hitanao eo ny liste ny produit zay ina moa izy tia liste produit izay nividin'le olona mba tsy ahafahany mandao hoe za tsy nakan'io fa tonga de hitato foana ny produit rehetrarehetra izay nividin'le olona zany ohatra zany zao ataontsika kelikely ano de io fa ohatran'ny zay tonga de hitanao ato ny zavatra novidiny ity olona ty zao le nanaovantsika ventena ampoule teo lay 100 watt teo de tonga de fa io zany ny facture ny tsy afaka manday izy fa efa voaraikitra ato anatin'ny logiciel daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izay aloha zany atao am'lay vente ohatran'izay aloha zany zavatra ataontsika fa raha ohatra ka misy remise de zao miditra indraytsika ato amin'ny option option ty de ty le teneko hoe mila le prix normal sy le raha nandingitsika le tany amin'ny entrée tany amin'ny entrée na produit de le misy an'le hoe prix spécial de afaka ataonao eto zany le izy de ndraindraiky eo anao mila le remise de manao fihenam-bidy de afaka ataontsika ohatra zao nao ndray ohatra anankiray tsika tam'izany ohatra hoe am'ty produit ty mananantsika de afaka mivatra 60 satria izy koa izy mba naka be dia asitsika remise le remise mizara roa misy pourcentage de misy tonga de montant fotsiny ohatra zany zao hoe andao raisika hatramin'le voalohany hoe le montant fotsiny raha ohatra izy ka le montant fotsiny de mety hoe ity PU ty 130 ataontsika hoe
any sorako 5,000 ariary isaky ny montant anankiray le izy de tonga de hitanao eo ilay remise tonga de ty zany le satria 60 ampitombona an'ity 5,000 ty de tonga de io le remise afaka ataonao pourcentage io fa volohitsika aloha ty ataontsika hoe moins 5% de ity remise ty kitianao ato de avadikanao pourcent de tonga de mivoaka ho azy ny remise le izy io zany zao ny remise izay tokony tranga zao tsy lasa pourcent tsara zany ty avadika atsika 5% de zao zany ny 5% ty zany de io zany ilay pourcentage afaka mandray produit afaka koa tsika ohatra ataontsika hoe ty calligraphie ty viananatsika oui manana tsika 30 de je vous donne remise de 1%. Asitsika 1% de miakatra ho azy ty zany tokony vola tokony aroany mitovy le tatsy any raha tianao fafana le produit de kitianao fotsiny atao am'le 2 ato dia maty ilay produit dia rehefa tsika mitoy le tapandray manontolo teo manao le facture de manao enregistrement raha ohatra ka misy entana betabeto zavatra mety mitranga de mety hoe annuler tapoka le izy tsy atao daholo dray de hitanareo misy an'ity hoe somme prod ty kitianareo io somme suppré prod suppré prod ka azafady dikany hoe supprimer daholo le produit raha cliquer izy de maty daholo izy teto afaka ihany koa hoe retour remise rehetrarehetra tokoa de afaka fafana miaraka daholo de supre remise zay zany tonga de madio daholo ilay fenêtre anao dia afaka miasa normal am'izay anao raha tsy ilainao le remise de décochena fotsiny le remise miditra amin'ny option tsika tsy ilaina le PUC dia mivoaka ho azy ilay verina amin'ny état normal izy satria remise zany mety hoe matetika zany fa kindraindray aza ty mikitika an'ity pays ty isaky ny anao an'le izy isaky ny apiditra lay de ny zavatra jerentsika manaraka indray zany de am'le resaka client ahoana indray zany ny gérentsika ny resaka client voalohany indrindra aloha nahitantsika mombamomba ny client dia soit tsika miditra anaty vente de mahita nyty hoe nouveau client ty na miditra menu tsika de hitantsika ilay hoe nouveau client na afaka mijery ihany koa tous les clients averitra mandeha ohatra zany na eto koa zany de efa mety io zany tsika de tafiditra atao anatin'ny nouveau client na afaka mijery le hoe tous les clients ohatra zany zao client no soratako tato de aloha nandrana apidritsika nouveau rehefa ty apiditra le client zany anao de zao soratanao eto zany le anaran'le client ohatra ataontsika hoe Sarindra de ny adresse misy anazy ohatra hoe Avezy izy Antsirabe contact ohatra de soratanao daholo fenonao daholo zany ireo karazana information reo tsy maninona na misy banga raha fanenarana fotsiny sy ny adresse any contact raha azo atao areo zany no izahana fenona rehefa vita zay de enregistrenareo ilay information momba niny olona anankiray iny de rehefa vita ny enregistrement dia miverina mampiditra olona vaovao anankiray indray nareo zany de ohatran'izay foana fenona dia enregistré rehefa enregistré izy de afaka modifienao raha ohatra hoe mbola ilanao zany modifiena miditra ato amin'ny modification dia tonga ato amin'ity hoe Sarindry ty de afaka tonga de recherchenao zany le anarana ohatra ataontsika hoe i cherche ny mikaly ohatra skely mbola protégé ohatra zany zao hoe mikalo de soratsika fotsiny hoe mikalo de tonga de mivoaka daholo fa esoriko le recherche raha ohatra ka hoe tiana hitranga daholo ilay izy rehetrarehetra ohatran'izay ohatra zany zao hoe io zany zao ny Sarindra de diso le contact na mbola ampiana de afaka ampianao daholo ny information rehetrarehetra de ndao am'izay azy io nofa voatafiditra izy de ohatrany zany anao manao vente rehefa manao vente ianao ohatra dao raisitsika ty kay aty varotra 60 tsika de pour date aujourd'hui de ato am'izay tsika manao recherche hitanareo ty misy recherche client ty de afaka soratanao fotsiny N de tokony mitranga iskely tsy narindra fa Sarindra ohatra zany zao manolotra sa fotsiny tsika de tonga de mitranga misy afakelobe zao falina fenomanana ohatra zao resike zany zao iny Sarindra iny de kitiako fotsiny ty de tonga de copieny makato ilay anarana zany iskely
zay rehefa kitianao zany de tonga de afindany ato ilay anarana de rehefa vonjetsika afaka enregistré fa raha ohatra hoe mbola trosa le izy a raha ohatra zany hoe mbola trosa le zavatra anareo de izy tokony fito hety sisy 7 millions 800 de ohatra hoe no 800 fotsiny nalohany ohatra hoe no 800 fotsiny nalohany zany hoe ananatsika zany izy 7 millions zany ny sarindra de kitianao asoratanao ato zany izy de tonga de hitanao hoe misy reste crédit hoe 7 zany no reste crédit de afaka enregistrenao iny enregistrenao iny de hitanao any amin'ny listan'ny client iny rehefa aveo hoe mbola nanana trosa ity olona ty ohatra zany le fomba fanaovana anazy ohatra zany zao iny ny sarindra iny de opération effectuée de raha mijeritsika atao amin'ny crédit de tokony ho hitatsika any ny anaran'ny sarindra ty zany zao le hoe sarindra ty zany zao ny entana nalainy ny volana alohany 800 dia ny ambiny tsy vita zany dia 700 trosa zany mbola manana ananatsika izy 700 ohatra an'izay afaka tonga de ty fotsiny kitianao fa misoratra eto daholo lista ny client rehetrarehetra zay misoratra ao ohatra ny kitiako zany ny sarindra iny de tonga de hitatsika hoe total ny sarindra ty zany ny vola tokony alohan'ilay olona ohatra an'izay fotsiny zany ilay izy de miditra raitsika zay aloha zany atao amin'ny resaka crédit zay eny ary manaraka indray de hidraindraitsika atao amin'ny resaka raha eto miditra menutsika de reto zavatra anankitelo reto indray no resantsika contrôle dia stock ary ny fiche de stock voalohany indrindra miditra atao amin'ny stock tsika rehefa kitianao io stock io de tokony ho hitanao ato daholo ny évolution ana stock ray manontolo zany eto moa zany ino moa zany zao produit ato reo zany zao nahidratsika reo zany zao nanaovantsika opération teo le ampoule ny cahier sy ny tariny de tonga de hitantsika zany zao hoe napiditritsika 400 dia nalafotsika 100 dia 300 zany sisa ny ambony de ny valeur an'izay raha prix de vente dia ity zany ny prix de vente zany ohatra zao zany le 39 ty zany le izy de ohatra koa zany zao ty ampoule ty 50 de ty le izy de ty moa zany to de carton ty afa tsy hoe adina to de carton mihitsy de ity zany le izy de tonga de hitantsika ny total le izy de tonga de mitranga ato ity le avertissement ndraisantsika hoe rehefa latsaka mifiry izy dia miavertir ny Excel raha ohatra ka latsaka an'le chiffre zany ty ohatra ataontsika hoe 10 zany zao ty 17 ty ohatra hoe 10 ny azan'ny sécurité any sécurité de stock de rehefa latsaka 10 ty tonga de miteny izy hoe insuffisant fa mbola ampy moa zany io sady miloko menamena be io rehefa ampy izy eto amin'ity valeur ty afaka en fonction an'le prix d'achat nanaovantsika anazy zao zany zao raha en fonction an'le prix d'achat itanao tonga de miova le izy so 133 fa raha en fonction prix de vente ny valorisena le stock de somary ambonimbony kokoa 1 million 144 zay zany ny stock ananatsika ao ohatran'izay fotsiny zany mijery atao anatin'ity stock ty afaka manao recherche na produit nareo na azonareo atao tonga de manao recherche reto raha mandeha arakaraka le version ale izy ny azo ty mandeha satria version ambonimbony fa raha vao version tateorindrina le Excel dia tsy mety le version taloha ohatra mbola tsy mety amin'ity fonction ty fa rehefa tsy mety idinana atao miditra eto amin'ity produit ty hitanareo eto amin'ity flash kely ty de miditra eto amin'ny recherche de atsika no manao an'le hoe recherche ny ampoule de aveo de tsindrina ny ok de rehefa tsindrina ny ok de zay ampoule ihany sisa mitranga eo ohatra zany zao hoe cahier fotsiny cahier de tsindrinao fotsiny le izy de mivoaka daholo zay cahier eo afaka efasena le filtre de miverina mitranga daholo izy ray manontolo zay zany izy rehetra tianao recherche anao ndrindra ma tsy anao rehefa anao inventaire de hoe ny ampoule fotsiny ary aloha de tsy da fotsiny ny ampoule de hitanao hoe rehetra zany ny stock sisa tavela ao zany zay aloha zany makasika le stock midrandretsika ato amin'ny stock journalier hitanareo ty sisiny kely ty misy ohatra hoe stock journalier dia eto fotsiny zany anao no mijery ohatra hoe mitape date anao tsy hoe mitape moa zany fa manao recherche na date anankiray ataontsika hoe androany zao tsika septembre ty aloha afaka atao mois ty ataontsika hoe mois de septembre zao tsika de tonga de reo mitranga reo daholo afaka atao jour ihany ko miditra jour tsika miditra jour de davinao de davinao akisakanao moramora kisakanao moramora androany sany zao le 9 septembre de kitianao ty 9 ty de reo sany zao l'opération le 9 8 zao zao mbola tsy nanao inino mbola tsisy ninino de zay moa tonga an'io lasa vita be fa raha kitiako 9 de tonga de hitanao ao ny évolution le stock
dia inona zavatra ataonareo dia zao ato amin'ilay stock avant zany dia hoe firy ny stock talohan'le neuf satria za moa vao neuf mampiasa anazy dia mbola tsisy moa zany fa napiditra 400 dia nivarotra 100 dia stock réel zany 306 raha hoany ty ampoule 10 ty indray 50 dia moins 2 dia zay ma 48 azy dia ty 20 dia 3 dia 17 dia ohatran'izay fotsiny fomba fampiasana anazy raha ohatra ka tonga amin'izay 10 fa tonga zany zao 10 raha pitso dia ty 300 ty ataony stock avant satria 300 zany zao ny entantsika tavela sisao dia 300 dia raha napitra anao dia ampiny raha nanampy anao dia nanesorana dia afaka kitianao tsikelikely makany amin'ny atao makany zany izy ohatran'izay fotsiny ilay atao amin'ny stock journalier mitradratsika ato amin'ny fiche de stock le fiche de stock ndray zany misy olona mila ty zavatra ty manao recherche ato fotsiny anao manao recherche le produit ohatra ataontsika hoe ampoule izy zany zao fanitranga ny ampoule kitiantsika le ampoule 100 watt ty dia miandry kely anao fa tokony batainy makatsa le zay zavatra nataontsika ty zay fa mandra-piandry kely zay satria somary misy fotoana izy io somary elaela kely en fonction an'le izy indraso kely fa diso zany tokony le androany zany zao le 9 diso kely ty datsika ty avadika atsika kely le daty satria lasa daty tsy izy kay no ty zany tokony de filtrena mihitsy aloha izy rehetrarehetra zao dia kitiako ny ampoule dia tonga dia io zany le ampoule 100 watt tonga dia efa hitanao hoe ohatrao zany lay évolution l'izy rehefa vitsy dia afaka kitiako ty pdf ty dia lasa avoaka pdf io na kitiako ty imprimé ty dia lasa imprimé ilay izy da arihitra manaraka ndray tsika hiditra ato amin'ny contrôle ato koa dia tena zava-dehibe tokoa zavatra mitranga ato voalohany indrindra zany rehefa mahita nyty nareo dia ty afaka kitiana foana ato amin'ity jour ty afaka avadikanareo mois io ohatra hoe mois d'août fotsiny jereko na mois de na trimestre jereko ohatra hoe premier trimestre ty afaka atao zany na année afaka atao année ihany koa fatao jour no jerevantsika par jour le izy zao zany zao volana 9 aujourd'hui c'est le 9 dia tafitsika ny 9 ty zany zao le 9 ty raha ataoko 8 io dia tsisy nininina ataoko 10 io tsisy nininina satria za misy voandroa mihitsy vao nampiasa lay logiciel eo arytsika inona daholo reto zavatra mitranga reto ndao asesisika atrato ty aloha zany ny espèce en caisse zany hoe vola tokony ao anatin'ny caisse satria nanesorana ny vola niditra nanesorana ny vola mivoaka rehetrarehetra zay nydikan'io mibénéficenao androany 2 millions ny ventenao ty 13 ty aiza moa zay vente zay fa mazava ho azy i reto zany zavatra lafinao dia rehefa natao total reto rehefa natao total dia zay mahatonga anazy 13 mibénéfice azonao amin'io dia ity 2 millions ty fa logiciel manao an'ny ina izy ty ny calcul ity achat ty ny zavatra nampidirinao androany zany hoe ny entana nahiditranao androany zany dia ity 144 ty ny total nreto zany ilay 144 dia remise moa tsika tsy nanao remise satria tsy naenregistreko reto eo fa raha nisy remise teo dia misoratra eo ihany koa ny remise zany zany hoe miala mihaina ao anatin'ity vente ty satria remise zany zavatra miala dia ny crédit ty zany zao le crédit 7 any iza izy teo sarindra izy teo io zany zao le crédit dia miala an'io zany ilay vola tokony aloha ato dia zay mahatonga an'io lasa ohatran'io zay zany le crédit dia ny dépense raha misy dépense tokony niala dia afaka soratana eto ianarantsika zay dépense zay rehefa eo dia misy an'ity hoe achat correspondant ty ino dikan'io achat correspondant io raha ohatra zany zao hoe nahalafo ianao 13 billion dia ny vola tokony angalanao entana amin'izay zany dia 11 zany hoe masokarena zany raha filazantsika azy amin'ny teny malagasy zany raha tsy tianao hidina be le orinasanao dia arao isan'andro dia ity zany tokony hividiananao entana rapito satria reto entana reto zany raha hovidina indray mandeha dia io zany ny santany ny entana lafinao androa zany raha hovidina indray mandeha any amin'ny fournisseur dia ity no hividiana vola tokony anaovanao ino izy tia tokony anaovanao achat raha ohatra ka isan-kerinandro anao manao achat dia zao anaovana anazy tsy mikitika vola mihitsy zany ianao fa tonga dia ataontsika ohatra hoe à partir ny 9 10 11 12 tonga dia sélectionnena daty anankitelo dia tonga dia mitranga eo ohatriny ny achat correspondant koa ohatriny ny vola hoesoriko amin'ny tsena hividianana entana tonga dia hitanao eo zany ilay achat correspondant ohatran'izay fotsiny zany eo amin'le achat correspondant fa ataontsika hiantrapidra dépense azy raha ohatra ty zany zao bénéfice 2 millions ty dia indraindray mety misy dépense na frais dia miditra anytsika miditra menu dia miditra atao amin'ity dépense ty
dia miditra tamin'ny dépense dia nidaty mampiditra daty aloha antsika contrôle plus point virgule izy raha ataontsika raha kosi ohatr'izay ohatra ataontsika hoe frais dia ny anaran'ilay olona namoaka anazy doda ohatra mamoaka 200 000 izy zao 200 000 zany izy namoaka frais dia avy dia kitiantsika ity enregistré ty dia rehefa aveo iny hitantsika miala ary amin'le spécial caisse ary miditra am'izay tsika ato amin'ny contrôle dia raha jery averytsika dia misy an'le izy teo tato misy zavatra kely tsy fonctionne fa mojery feo fa ohatran'izay le izy amin'ny ankapobeny ohatran'izay le izy amin'ny ankapobeny fa tokony fonctionne izy amin'ireo fa vérifier kely fetapona amina vidéo fa mahita anazy fa tokony mitranga eo ilay somme-ny dépense tsika ohatran'izay indray zany ity etapy manaraka ty